lasa nisaraka ny fampisitaka sy ny fandevy maty sy ny fampiarahaba mifanjora mifampivanjavanja rehefa mifankahita mifampifosafosa ny ambadika any ny sasany mifamosavy. Amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ampifaliana lehibe indray avy ny miarabanantsika rehetra izay manaraka sy tapaka ny fandahahana tahapahazavana eto amin'ny fahitalavitra RTCM sy eto amin'ny page Facebook ny RTCM. Ny Noely dia valifatin'Andriamanitra. Mety gaga isika maheno an'izay teny zay hoe mifanohitra zany zavatra tenen'ny Romila zany. Mais non, izay tokoa le izy. Ny Noely dia valifatin'Andriamanitra. Manao an'ity fampianarana ty ny tenako androany satria misy zavatra mampalahelo ahy iainan'ny kristianina maro. Inoan'ny kristianina maro. Maharesy lahatra ny kristianina maro. Ny tena olana dia ny tsy fahaizantsika mandinika ny tiany ty tenin'Andriamanitra ity hambara. Tenin'Andriamanitra izay hita ao amin'ny Romains chapitre 12 verset 19. Aza mamaly ratsy ry malala, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hanao izany. Araka ny voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no hamaly, hoy ny Tompo. Rehefa mahita an'io verset biblika io isika dia mora resy lahatra hoe mamaly faty Andriamanitra. Hanika maro isika rehefa misy olona nanao ratsy antsika ka idiran-doza, misaotra an'Andriamanitra isika. Satria resy lahatra isika fa Andriamanitra no nahatonga n'iny olona iny idiran-doza noho ny ratsy nataony anahy. Rehefa ny olona eritreretintsika fahavalontsika atao amin'ny fiainana mahita faisana, faly isika, misaotra an'Andriamanitra. Satria resy lahatra isika fa avy amin'Andriamanitra iny zavatra iny. Zay le hoe aza mamaly ratsy ny ratsy fa avelao Andriamanitra hamaly azy. Zay ny zavatra maharesy lahatra antsika. Zay le zavatra mampalahelo. Mampalahelo satria ampitovizintsika amin'ny valifatintsika olombelona ny valifatin'Andriamanitra. Fa tsy mitovy zany ry havana. Raha izany nataontsika dia mitory an'Andriamanitra tsisy ilaivana azy isika. Andriamanitra demony no torintsika. Raha ohatra isika mieritreritra fa ireny olona nanao ratsy antsika nefa tsy novaliantsika ratsy ireny, rehefa idiran-doza ireny olona ireny dia valifatin'Andriamanitra zany zavatra zany. Mais non, non. Raha isika olombelona va re antsoin'Andriamanitra tsy hamaly ratsy ny ratsy, dia resy lahatra isika fa Andriamanitra, izy Andriamanitra mihitsy no hamaly ratsy ny ratsy. Izy zany no hamaly ratsy an'ilay ratsy eo amin'ny plasitsika. Ratsy zany toe-tsaina zany. Saingy indrisy, maro isika no miaina ao anatin'izany. Ka zany mahatonga atsika ndraindray tafiteny hoe Andriamanitra tsy anjinao anjiko foana. Zany hoe io ratsy ataonao io mbola ho hitanao ny hanovan'Andriamanitra anao. Akorinao zay. Misaotra anao ny Zanahary. Nivaly aminy ratsy nataony. Raha idiran-doza ny fahavalonao, tsisy tokony isaoranao an'Andriamanitra. Ny demony no nikotsokotsoka ny fahavalonao iny nanao ratsy anao. Tsarov fa raha idiran-doza izy raha pitso, mbola ny demony ihany koa no nikotsokotsoka olona hanao ratsy azy. Asan demony io. Ny zavatra rehetra mampahoro ny olombelona dia asan demony, na olombelona tsara fanahy na olombelona ratsy fanahy. Andriamanitra Tompoko tsy manao zavatra hampahory antsika olombelona na tsara fanahy isika na ratsy fanahy. Zay ny zavatra mila tsapatsika eo amin'ny fiainatsika. Koa io teny masinday Paoly ao amin'ny Romanina io, diny io tsara fa aza raisina atenjony, aza raisina ara-bakteny. Raha vakina lavalava izy dia zao mambarany. Raha azonareo atao dia mihavana amin'ny olona rehetra, aza mamaly ratsy ry malala, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no avelao hanao izany. Araka ny voasoratra hoe ahy ny famaliana, izaho no hamaly, hoy ny Tompo. Omeo hanina ny fahavalonao raha noana,
ary omeo hosotroina izy raha mangitaheta fa ny fanaovana izany no hanangonanao vainafo ho eo andohany aza mety ho resiny ratsy fa reseo amin'ny soany ratsy. Kardinalitsika no tsaroako rehefa mamaky an'io teny io za hoe aza mety ho resiny ratsy fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Inona ary io valifaty ambarany soratra masina io? Inona io fahatezeran'Andriamanitra io? Inona io valifatin'Andriamanitra io? Zay le niteneniko tamitsika tamin'ny voalohany teo hoe ny Noely dia valifatin'Andriamanitra. Ny Noely dia manambara fa hamalifaty Andriamanitra amin'ny zavatra anankiroa raha jerentsika ny tantara voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ny plan'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona tsy handalo fahafatesana tahaka ny fahafatesana fahafantarantsika anazy, ny fahafatesana izay niditra taorian'ny fanontany Adama sy Eva. Fa ny tanjon'Andriamanitra hampakariny isika dia hiara-hiaina aminy mandrakizay. Fa tsy nahafaly ny demony zany projen'Andriamanitra zany ka nikotsokotsony ny demony Adama sy Eva. Hany ka lasa tafanota, voabarazy ny lalana handehanantsika makany amin'Andriamanitra. Mirehitra ny fahatezeran'Andriamanitra manoloana an'izany zavatra nataony demony tamin'ny Adama sy Eva izany. Ka nanome promesy izy fa tsy maintsy hamalifaty. Ino ny valifatin'Andriamanitra? Tsy hoe ny valifatin'Andriamanitra dia hampahory an'ireo olona nanota ireo. Non. Ny valifatin'Andriamanitra dia hitondra fahasoavana ho an'ireo olona victime ireo. Hanokatra indray ilay blocage manakana antsika olombelona hiaina amin'Andriamanitra mandrakizay any am-paradisa. Ka zay mahatonga ny Noely dia valifatin'Andriamanitra amin'ny demony, valifatin'Andriamanitra amin'ny fahotana, valifatin'Andriamanitra amin'ny fahafatesana. Zay no hoe valifatin'Andriamanitra. Ny famadihana ho ratsy ho tsara. Zay le hoe Andriamanitra tsy manaiky ho resiny ratsy, fa resen'Andriamanitra amin'ny soany ratsy. Ny valifatin'Andriamanitra faharoa amin'ny Noely dia satria tahaka izao. Tamin'izany andro izany, nampahorian'ny firenendehibe ny vahoakan'i Israely. Akaja ny mpanjaka tamin'izany. Nangovitra ny mpanjakan'i Israely hoe efa tsy mino an'Andriamanitra intsony. Satria mafy loatra ny herin'ny reto firenendehibe reto. Ny iran'Andriamanitra izy himpaminany. Teneny io mpanjaka mangovitra io fa zaho dia Andriamanitra lehibe. Asaivo mangatakamiko izay zavatra tiany hatao izy fa ho tanterahiko. Tena maly akaja hoe tsy akafanahin'ny tompo aho. Noho izany za tsy hangatakamy na inona. Manina akaja manao ohatran'izany? Satria fentahotra ny fony ka ny vilindalana izy tsy nanankina ny fiainany sy ny fanantenany ary ny heriny amin'Andriamanitra fa aleony manao négociation amin'ireo mpanjaka hafa mampahory ny vahoakan'i Israely. Tezits'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany ka nanome promesse fa hamalifaty izy. Voasoratra izany ao amin'ny Isaia mpaminany chapitre 7 verset 14. Ka hoy Isaia, mihainoa ry taranaki Davida, mbola tsy ampy anareo va ny mahasasatra ny olombelona? No dia mbola mahasasatra an'Andriamanitra koa ianareo? Noho izany dia tena ny tompo no hanome famantarana anareo. Injo nananaka ny Virjiny ka miteraka zazalahy ary ny anarany hataony hoe Emmanuel. Io no antsoina hoe valifatin'Andriamanitra amin'ny fampahoriana ny vahoakany izay tsy iza fa ny vahoakany Israely. Fampetraka ny fanontaniana. Moa ve rehefa nateraka tokoa io zaza nateraky ny Virjiny io? Niady izy. Nanafoana an'ireo firenena nampahory ny vahoakany Israely tamin'izany fotoana izy. Tsy zay no nataony. Fa nanafaka ny vahoakany Israely amin'ny fomba tsy takatsy ny saina izy, amin'ny fomba feno fanetretena, amin'ny fomba feno fitiavana. Manomboka androany raha mbola tsy hainao ny definition ny valifatin'Andriamanitra dia
fantara amin'ny alalan'ny endriky ny Noely. Ny Noely dia valifatin'Andriamanitra amin'ny kotsikotsika ny demony nataon'ny demony tamin'ny Adama sy Eva ka nahatonga ny fahafatesana mihitsy eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona ka mahatonga antsika tsy handova ny fiainana mandrakizay. Ny Noely dia valifatin'Andriamanitra amin'ny fampahoriana ny vahoakany izay atao babo matetika ampijaliana ka ny fahatonga fa Jesosy Kristy zanany no nitondra fanavotana, fanafahana amin'ny fomba, amin'ny endrika hafa izay tsy nieritreretin'ny vahoakany Israely. Ny dika izany ry havana fa ireny fahavalontsika ireny raha idiran-doza tsisy idiran'Andriamanitra izany. Azy ny azy efa nanaiky izy harakasa amin'ny demony hanao ratsy antsika ka raha hampitso izy raha ivadihan'ny demony aza misaotra an'Andriamanitra ianao. Aferan'izy sy ny demony izany fa tsarovy fa iny olona nanao ratsy antsika iny tian'Andriamanitra iny, zanak'Andriamanitra iny. Raha mbola azon'Andriamanitra atao dia ny handefa toe-javatra fa tsy loza, handefa toe-javatra eo amin'ireny olona ratsy fanahy reny mba hampiova azy, hampiverina azy amin'Andriamanitra. Satria an'Andriamanitra reny tadidio fa Jesosy Kristy amin'ny Noely dia tsy tonga ho an'ny marina, tsy tonga ho an'ny olona matahotra an'Andriamanitra, fa tonga ho an'ny olona very, ho an'ny olona efa tsy manam-panantenana an'Andriamanitra, tsy matahotra an'Andriamanitra, mba hiova fo ka hanatona an'Andriamanitra ka tsy ho very anjara amin'ilay fiainana mandrakizay. Midika izany fa ny valifatin'Andriamanitra dia fitiavana, ny valifatin'Andriamanitra dia fanetretena, ny valifatin'Andriamanitra dia famadihana an'ilay zavatra ratsy mahaviktima antsika ho zavatra tsara. Tsarovy fa tsy ny fahenjain'olombelona no nahatonga an'i Jesosy Kristy tonga tetỳ ambony tany. Raha henjy ny zanak'olombelona tsy nanota, tsy tonga tetỳ ambony tany i Jesosy Kristy. Fa noho ny hadalantsika zanak'olombelona izay manaiky ho andevozon'ny fahotana no nahatonga an'i Jesosy Kristy nidina tetỳ ambony tany, tsy midika izany hoe tsara ny fahotana. Non, fa amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana sy fahensetena azy, ilay vokatry ny fahotantsika navadika ny ho zavatra tsara. Ka noho ny fahotantsika miteraka fahafatesana no nahatonga an'i Jesosy Kristy nanapa-kevitra hidina etỳ ambony tany hanafoana an'izany zavatra ratsy izany ary namadika an'izany ho tsara. Izay no mahatonga antsika haino-kafaliana amin'ny Noely. Vokatsy ny fahotantsika dia Jesosy Kristy tonga ao an-kibon'ny masina Maria, lasa ohatran'ny zazakely tsy afaka manana inona na inona, ohatran'ny olombelona tsotra. Ny vokatsy ny fahotantsika dia Jesosy Kristy maty eny amin'ny hazo fijaliana ary nitsangako velona. Fahotana ratsy, fa i Jesosy Kristy nateraka tao an-tsanin'ny omby tsara. Fahotana ratsy, fa i Jesosy Kristy nitsangako velona tsara. Izay no antsoina hoe valifatin'Andriamanitra, famadihana ny ratsy ho tsara. Averimberiko izay zavatra izay mba hahatonga antsika manomboka androany hiova toe-tsaina amin'ity resaka valifaty ity. Rehefa vakiana io soratra masina io, tadidio ilay tenin'ny masindray Piera ao amin'ny 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Tanjemy fa misy teny sarom-patarinao izay aolany sasany tsy ampiorina sy ratsy fahalalana ka tonga fahaverezana ho azy. Ka hazalaina baraka intsony ny endrik'Andriamanitra manomboka androany. Fa Andriamanitra tsy mampisy loza na amin'ireo izay tsara fanahy na amin'ireo izay ratsy fanahy. Ka io tenin'ny masindray Paoly io adinina lalina dia hiteny fotsiny izy hoe aza ampiharina eo amin'ny fiainanao ny valifaty maha-olombelona. Satria ny valifatitsika maha-olombelona tsy manana nadahy ianao. Raha manana nadahy ianao dia mbola ho tsapanao fa hivaly amin'ny nadahy ianao. Tsy manana nabavy ianao. Raha manana nabavy ianao dia mbola tsapanao fa mbola hivaly amin'ny anabavinao io. Sy ny sisa. Izany ny valifatitsika olombelona. Tiantsika ilay olona nanao ratsy antsika iny hidiran-doza, na ny tenany na ny havany. Ka izay ho izy masindray Paoly tsy izay avelao ny valifaty ho an'Andriamanitra, fa Andriamanitra manana fomba famalihany tena milay, tena famelan-keloka, fanovanany ireny fon'olona nanao ratsy ireny ho tsara. Donc averiko, io teny masindray Paoly io dia mananatsantsika fotsiny hoe mahaiza mamela heloka an'ireo fahavalonao ireo. Mihavana ho izy amin'ny olona rehetra.
aza mamaly ratsy ny ratsy, aza manaiky ho resy ny ratsy, fariseo amin'ny soa ny ratsy. Ka raha anoana ho izy ny fahavalonao, omeo sakafo izy. Raha mangetaheta izy, omeo rano hosotsoina. Donc ny olona manao ohatr'izany dia olona tsy maniry loza ho ny fahavalony. Nanao ratsy anahy izy, azy ny azy, miezaka za mamela heloka anazy. Conclusion ry havana, ny Noely dia valifatin'Andriamanitra, ka raha isika koa te hakataka an'izay valifatin'Andriamanitra izay, dia miezaka isika amin'izao Noely izao, manamboatra ny fontsika, io fontsika behavinavina tsy mahay mamela heloka io. Mila mahay mamela heloka isika. Andriamanitra hatramin'izay tany amin'ny testamenta taloha dia lavitra ny olombelona. Ny Noely dia Andriamanitra nanakaiky ny olombelona ka natsoina hoe Emmanuel, Andriamanitra eo anivontsika. Eo anivon'ny fianakaviantsika, eo anivon'ny relation d'amitié-tsika, misy havana, misy namana taloha tena nifandray amintsika, nifampihinana manta sy masaka, fa noho ny olana kely na olana vitsivitsy, lasa nisaraka ny fampisitaka, tsy mifandevy maty, tsy mifampiarahaba, mifanjora, mifampivanjavanja rehefa mifankahita, mifampifosafosany ambadika. Ny sasany mifamosavy. Lavitra ny fontsika reo olona reo. Reo olona zay nifandray amintsika taloha reo. Noho ny kotsokotroka nataon'ny demony, lavitra ny fontsika izy reo. Ny fankalazana ny Noely dia fanafoanatsika n'izay voninahitra-tsika zay hambom-potsika, fiarté-tsika, hoe za manana ny marina, tsy maintsy izy no mifona amiko, raha tsy zany za tsy hihavana aminy, na hifona amiko za tsy handray anazy satria marary ny zavatra nataony ana. Zany zavatra rehetra zany no hoe zana foanana, ka miezaka manakaiky an'ireo olona lavitra ny fontsika reo isika. Izany antsoina hoe Noely. Koa raha malala fa sarotra ny manao an'izany. Fa tsika nge tsy avelan'Andriamanitra ho irery, antsoiny fanahy masina, antanio fotsiny ny tenanao, vonina karazany Noely ve ianao? Rehefa vonina ianao, vonina hamela heloka ve ianao? Rehefa vonina ianao, apetsaka ampelantan'Andriamanitra, ampiny fanahy masin'Andriamanitra anao raha ohatra ka tena sincère, marina ilay décision anao hoe za te hanadio ny foko, ireny olona nanao ratsy ana reny, na dia tsy hifandray amiko tsony ohatra ny taloha, na dia tsy hanana fahatokisana amin'ireny tsony za tsy maninona, fa tiako fotsiny ny foko hadio. Zay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, sambatra ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra. Ka ahoana ny ahitanao n'Andriamanitra amin'izao Noely fety lehibe zao raha ohatra ianao tsy madio fo? Miezaka zany isika mifamela heloka. Miezaka isika mamela ny fomba famaliantsika faty amin'ny maha-olombelonantsika ka makataka ny fomba famalian'Andriamanitra faty. Fa zay no maha-kristianina antsika. Mino ny tenako fa hiezaka isika hanatanteraka ny zavatra zay noho ny fanampian'ny fanahy masina. Ka rehefa mahavita an'izay isika dia aza hadiny ny cadeau de Noël. Ny cadeau de Noël dia tsy ireny zavatra mamadika ny Noely ho fety komersialy ireny. Ny cadeau de Noël dia misy cadeau tena tsara avy amin'ny Papa Ray Masina amin'ny Noely. Dia ny fanomezana ny indulgence plénière. Mety mbola maro ny katolika tsy mahay an'izany, efa nanao vidéo mahakasika an'izany za. Indulgence plénière, mbola misy zany eo anivon'ny Église katolika ary harena lehibe. Noho izany, tsy hanazavan'izany be loatra za androany fa kely fotsiny. Ny indulgence plénière dia manafoana ny vokatsy ny fahotanao. Tsy manafoana ny fahotanao, ny fahotana zavatra anankiray ihany no manafoana anazy dia ny fandehanana mi-confesse. Fa na dia avy ny confesse anao, misy ny vokatsy ny fahotanao, tsy maintsy efainao. Reny hoe faina amin'ny alalan'ny asa fivalozana na ihany koa amin'ny alalan'ny fahazahoana indulgence plénière. Tsarovy fa eo anivon'ny Eglizy indroa isan-taona ihany ny Papa Ray Masina no manome an'io indulgence plénière io amin'ny fetin'ny Noely ary amin'ny fetin'ny Pâques. Raha ohatra ianao olona tsy ao anatin'ny tokantrano imaso, zany hoe afaka manjay soamantsara ny vata-manjary Jesosy Kristy, aza raha tena io cadeau lehibe omeny Eglizy antsika amin'ny Noely io. Ahoana ary ny fomba fahazahonana zany amin'ny andron'ny Noely? Mila manana ianao radio mahazo ny fandaharana ny lamesa ataon'ny Papa any Vatican. Na ianao manaraka amin'ny radio, na ianao manaraka amin'ny télé, raha ohatra mandeha amin'ny télé zany, na koa ianao mijery ao amin'ny YouTube, tsy maintsy mandeha en direct ao amin'ny YouTube, ary mandeha koa en direct ao amin'ny page Facebook ny Vatican News, ny lamesa ataon'ny Papa amin'ny fotoana io. Mandritra an'izany izy no hanome an'io indulgence plénière io. Fa mialohan'izany, mila mandeha mi-confesse ianao.
satria le fahotana andehananao miconfesa amin'ny oandro io ireny no azahoanao indulgence plénière. Donc zay fahotana rehetra zay inoanao fa mbola misimisy vokatsa fahotana ao, ndana miconfesy tanisao, tsy andoavam-bola zany, tanisao. De tsy maintsy anao mamonjy lamesa amin'ny oandro io, tsy maintsy manjay vatany Kristy. Miezaka miala amin'ny fahotana. Azonao amizay mandeha ny lamesa taon'ny Papa any Vatican, jeron direct anao de mahazo an'io indulgence plénière io. Sady voadio ny fahotanao satria anao avy ny confesy, mifandray amin'ny Jesosy Kristy anao satria nandray vatany Kristy, ary rava ny vokatsy ny fahotanao ka raha sanatria maty za tsy mandeha any amin'ny purgatoire satria efa nidiovy ny eglizy. Raha inantsoina hoe omeko anao ny fanalahidiny lakile lanitra izay afahanao amin'ity tany ity de ho afaka izay tazominao de ho voatazona. Ka amin'ny Noely io izay no cadeau farany goavana amin'ny maha-katolika antsika ka aza ratena. Raha soantsika rehetra any atokantrano any ary misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany. Ivonaizana ao amin'izay sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny taloha sy ny ankehitriny azy mandrakizay. Amen. Mivavah ho anay ry Masin'Andriamanitra mbo ho tonga menjika hazo ny ampanentanay Jesosy Kristy Israely. Amin'ny anaranay sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Veloma tompoko. Amin'ny anaranay sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Ampifaliana lehibe ndray